misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity voalohan'ny volana janoary ity, andro voalohany amin'ity taona ity ihany koa. Ity am-piandohana dia tsy hainy tsy irarisoa ihany koa ho anao izay manaraka izao fandarana izao mba ho amin'ny fiadanan'ny tompo hatrany ka arakaraka ny tombony ny andro dia ahisaotra isika ary ihany koa hain-kalaza sy anapa-kevitra kokoa mba handray an'i Kristy hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izy mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izao fotoana izay omenao anay io izao, nataonay izao mba handraisana ny teninao indray koa fo azo ny foamam-pananay ka mba ho tanolonaka ihany koa izany hanjaka ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe ahoana ny amin'ny Elia. Mahalaza ny hevitry ny ratsy diso tokoa ny mpianatra tamin'ny fangatahana afo avy any an-danitra izay andevina ny Samaritana. Nahoana no ny antso afo avy any an-danitra Elia izay mpaminany. Hitantsika ny tantara manko ao amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany. Hafa tanteraka manko ny teny izay manodidina ny tantara manao hoe nivavaka Elia izy mba hahazoany afo hanamarina ny anaran'Andriamanitra nefa tezitra ny mpianatra noho ny tsy fandraisan'ny olona azy ireo tsara. Ary koa amin'ny rafitry ny teokrasia amin'ny testamenta taloha dia niasa tamin'ny andraiky ny amin'ny mampitsara sy mpamono olona azy Andriamanitra indraindray tamin'ny alalan'ny olona ny tendren'Andriamanitra. Na dia tsy milaza aza ny mpanjaka faharoa toko voalohany raha nasain'Andriamanitra nampidina afo tamin'ireo iraka roa voalohany avy amin'ny mpanjaka Elia dia milaza mazava kosa izany fa nasaina ny tsimbana n'ilay iraka fahatelo Elia ao amin'ny 110. Ny iraka fahatelo dia voavonjy tamin'ny alalan'ny fitsapan'Andriamanitra mivantana mampiseho fa na dia amin'ny fotoam-pitsarana aza dia mbola manolotra famindram-po Andriamanitra naiza azo ny ataony amiko sy aminao. Ny testamenta taloha dia manome fitantarana maro momba ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Ny Genesis moa dia mitantara ny nandravahana an'izao tontolo izao tamin'ny safidrano sy eo koa ny nandravahana ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora tamin'ny afo. Ireo tantara roa ireo dia ohatra ny amin'ny fitsarana farany nataon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Andriamanitra no mpitsara farany, izy no hanana ny teny farany amin'ny raharahany tsirairay. Izany ny zavatra anankiray izay mampionina ny olona, anankiray izay niara ny fitsarana tsy ara-drariny teo amin'ny fitsarana teto an-tany sy ny fifandraisan'ny olombelona. Ny fitsaran'Andriamanitra dia hamadika ny fanapahan-kevitra diso momba ny fitsarana eto an-tany. Andriamanitra dia sady marina ny be famindram-po ary hivavahana amin'ny zavaboary rehetra rehefa manaiky ny olona masina sy ny anjely fa ny fitsaran'Andriamanitra rehetra dia marina sy mahitsy. Raha tao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra indraindray dia mampiasa ny anjara asany amin'ny mampitsara azy
tamin'ny alalan'ny mpaminany ohatran'ny hoe irely zany. Ary eo amin'ny testamenta vaovao Jesosy dia nanaisotra tanteraka ny andraikitra ny fanjinganana tamin'ny fiangonana. Zany no manazava ny antony tsy nampiasain'Andriamanitra ny fiangonana intsony ho fitaovana fanjavana. Na dia mirakitra ny tantara momba ny fitsaran'Andriamanitra mivantana aza ny testamenta vaovao, ohatran'ny hoe ny fahafatesany Ananias sy Safira ohatra, ny fanakianana nataon'i Jesosy any Jakoba sy Jaona noho ny faniriany ampidina hafa avy any an-danitra ihany koa, dia miatra amin'ny kristianina rehetra mandritra amin'ny fotoana rehetra, ary izay mpanaradian'i Kristy izay milaza ho mpitsara dia mijoro eo ambanin'ny fananan'Andriamanitra mitovy. Ho avy amin'ny mampitsara sy mpamorona azy tokoa Jesosy, ary hanao ny asan'ny fanjinganana amin'ny alalan'ny anjely, fa rehefa tonga voalohany izy dia ohatra ho an'ny olombelona, ho an'ny mpitarika rehetra ao amin'ny fiangonana. Na dia nisy na tsy nisy naoviana ny asa nandrahana azy aza. Anisan'izany ny famonoana ain'olombelona. Ny hery aram-batana indrindra izay nampiasan'i Jesosy hatramin'izay dia ny nanongana ny latabatra tao amin'ny fitoerana masina, ary eo ihany koa izay nanongana latabatra fa tsy ny fianakaviana na ny fiainan'olona tokoa, nalemy fanahy tokoa Jesosy, ary tsy mba nanorotorona nandratra olona mihitsy izy. Ny ain'i Jesosy dia ny an'ny aviavy, ary izany dia ohatra ny amin'ny firenena anankiray izay vao vela eloka noho ny fitsaran'Andriamanitra. Manazava izany fa marina sy mahitsy tokoa ny lalàn'i Jesosy, ny lalàn'Andriamanitra. Be famindram-po izy ary mikendry mandrakariva mba hiovahantsika. Eny fa na dia amin'ny fotoana farany aza. Izany ihany koa ny riana ny amintsika ankehitriny mba ho amin'ny fibebahana marina ka handeha amin'ny fahamatorana miaraka amin'ny Kristy. Iara hivavaka isika, raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Ampianaro izay hatakatra ny tianao ambara, tsy mba hisalasala ny amin'ny fitantananao, satria ianao ilay be voninahitra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.